Miara-misaotra an'Andriamanitra indray isika tafombona amin'izao fampopovavana ALAROBIA fahatelopolon'ny volana Oktobra izao riavana. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Velaro eo ambany masitsika ny salamo fahaenina amby sivifolo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Salamo fahaenina amby sivifolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Mitsanganary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: mira firam-baovao ho an'i Jehova, mira ho an'i Jehova ary tany rehetra, mira ho an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambara ho any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny tany rehetra ny fahagagana ataony. Amen. Ivavaka isika. Indreto izahay ry Tompo Andriamanitray, nofoazonao ka naharesy ny torimaso saritsary ny fahafatesana tamin'ny alina, no tantaninao sy noarovanao teny an-dalana, tonga eto an-tranonao amin'izao maraina izao. Misaotra anao izahay, fa ny famindramponao no tsy nahalany ritranay. Ny fahasoavanao no mbola hanananay tombonandro havelomana, ary indrindra ahazonay miditra eto amin'izao kianjanao masina izao, amin'ity ora sy fotoana ity, anatanteraka fanompo-pivavahana. Anteninanay fa mandray ny fandroratena ny tsiraray ianao, ary makeo mipotritry ny azo fijalian'i Jesosy izahay, hiaiky ny fahotanay sy hibebaka marina, dia ho tonononao aminay ny teny hoe voavela ny elokao amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Ary rao ny fanahy masina ho aminay tsiraray avy reto, ho amin'ny fiangonana manontolo, eny any amin'ny toerana izay miantso ny anaranao, hiantsona ny anaranao, tovy amin'izy ireny koa ny teny, fa eo avoany ianao satria mivory amin'ny anaranao ny olona. Dia maniry izay ry Tompo, mba hanehoana ny voninahitrao, ary andraisana fiavaozana izao fotoana izao, mitenena araka ny fombanao, fa hiaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Kolosiana toko fahatelo andininy fahadimy hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo. Kolosiana toko fahatelo ny andininy fahadimy hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo. Hanaraka ny vakan'ny Soratra Masina amin'ny anaran'ny Tompo ianareo. Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany, dia fijangajangana, fahalotona, firetam-po, fanirian-dratsy, ary fieremana dia fanompoty sampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny fonom-bola velona taminy ianareo, fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao, dia ny fahatezerana, fiafonafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandangy ianareo, fa efa narinareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafinareo ny toetra vaovao, izay ho havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrik'izay nahary azy. Fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy na voafora sy tsy voafora, na barbariana sy skitianina, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy ny zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Amen. Ray masinao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny Tompo ho amin'ny alalan'ny fanahy masina ny riavana, mbola hampitombo atsika amin'ny fiavaozana ho aminy, n'izao andiny Soratra Masina anjarantsika anio izao. Andiny ny fahadimy hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo, amin'izay novakiana teo ny Kolosiana toko fahatelo, andiny ny voalohany hatramin'ny faha-efatra, dia manambara ny fiainan'ny mpino ao amin'ny Kristy, olona vaovao, natsangana ao amin'ny Kristy, ary taomina hihevitra ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany. Manohy araka izany ny mpanoratra ka miteny manao hoe koa vonohy ny momba ny tenanareo ety an-tany. Dia mitany iseo izy
hatrany amin'ny andininy 7 no oresantsika. Vonoy. Eo amin'ny andininy 9 sy ny 9 esory. Ary eo amin'ny 10 sy 11 voambolana dia ny hoe notafinareo. Rehefa tambatra ireo, raha manomboka ny amin'ny andininy 10 isika, dia misy filazana fa ny olona nandray an'i Kristy, efa nitafy an'i Kristy, dia taomina mba hamono ireo toetra voatanisy eo amin'ny andininy 15 hatramin'ny 17. Taomina mba hanaisitra izay voalaza eo amin'ny andininy 19 sy ny 20. Itafy toetra vaovao. Ny olona efa ao amin'ny Kristy dia taomina hiavao hatrany eo amin'ny Kristy, amono izay mbola tsy maty, anaisitra izay mbola tsy niala. Rehefa mitafy amin'ny Kristy isika dia miavao hatrany ny fiainantsika. Miavao ao amin'ny Kristy ny mpino. Voalohany, vonoy. Rehefa antomoriny izany voambolan'izany dia milaza hoe tapao tanteraka ny fifandraisanao amin'ireo zavatra voalaza tany saina eo. Fijangajangana, ny fahalitoana, firetam-po, ny fariniratsy, ny fieremana dia fanompo-tsampy izany. Tapao tanteraka adinoy ny fifandraisanao amin'ny teo aloha. Hoy ny Soratra Masina manao hoe izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Rehefa miroso amin'ny fanambadiana ny olona, manana tantara momba indraindray ny fanorenam-panambadiana, misy an'ilay hoe ny taloha, dia tena mahasaro-piary ny vady mihitsy ny hoe ilay taloha. Amin'dinika mariazy dia manao hoe vonoy daholo izay mety ho fifandraisana amin'ny tany aloha. Fanekena dia manao hoe manomboka amin'ity andro an'io ity. Mbola afaka ny antso, nanao antso faraparany ianao tamin'ny 12 alina ny hoe anambady aho. Ary izay mihitsy ty sary ty. Vonoy ny fifandraisana taminareo fahazaran-dratsy tany aloha. Adinoy tanteraka izany. Vonoy. Tian'izay ilay sary riavana. Lotera, izay ray aman-dreny ny réformation, dia manana voambolana izay voizina ao anatin'ny fiangonana manao hoe adama ela. Ny adama ela, araka ny filazany, dia ireo toetra rehetra maneho ny maha-olona mpanota tany aloha. Izy moa dia mpitondra fivavahana katolika. Izy dia milaza hoe io adama ela io, raha mijery ny Romanina 7 izy sy ny 9 dia mahita hoe io adama ela io dia mora mifo amin'ny olona efa nandray an'i Kristy. Na dia efa nandray an'i Kristy azy dia mora mifo ny adama ela. Hoy ny Romanina 7, tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Eto dia mampahery Paoly apôstôly. Vonoy ny adama ela. Aza vela hakazory na hakasisiny, fa vonoy tanteraka izy. Tapao ny fifandraisana amin'ilay adama ela. Mantosira aoreny tsara ny fifandraisanao amin'ny Kristy, mba tsy hakatoerana na mbola iraikidraikitra amin'ny fiainanao ny fahazaran-dratsy samihafa. Ny fanorenanao tsara ny fifandraisanao amin'ny Jesosy Kristy no mahatonga ny adama elanao handositra lavitra anao. Mahatonga anao hafaty ny adama ela. Aoreny tsara ny fifandraisanao amin'ny Kristy mba handositra ny adama elanao. Mahatezitra ny Kristy izany araka ny voalaza eo amin'ny andininy 9, izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Esory, avalony sy ataovy tsara toerana. Izay indray ny hevitry ny hoe esory eo amin'ny andininy 9 sy ny 10. Hoy ny Soratra Masina amin'ny anaran'ny Tompo, fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao,
dia ny fahatezerana, ny fiafinafonana, lolompo, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo, aza mifandainginareo, fa efa narianareo ny toetatra aloha mba amin'ny asany. Esory dia toy ny fihetsika manala dia mamalina ary mametraka amin'ny toerana tsy andraisandraisana azy intsony. Mity ao an-tsainy ireny mpianakaviana angamba izany hoe amin'ny fotoana anankiray dia mandamina ny fitoerana akanjon'ny fianakaviana ka esorina izay tsy manaovana intsony dia avalany iny. Izay indray misary eto amin'ity voambolana hoe esory. Esorina dia avalina ary apetraka iny. Tsy hoe atao famafana vovoka, tsia, fa tsy raidraisina intsony mihitsy, tsy ampiasaina na amin'inona na amin'inona. Izay ilay hendriky ny teny eto, dika ny teny hoe esory, tsy ampiasaina, tsy mbola ho raisina indray, efa apetraka ny tanteraka iny. Esory koa ireto, dia mitanisa eo moa Paoly tsy averina ho vakiana amintsika, fa arao moramora amin'ny Baiboly, eny am-pelatananareo. Aza atao tsony reny, aza raisina intsony raisiko indray leo ilay toetra tsy ankasitrahany tompo teo aloha. Dia tsy filazantsika kristianina izany rehefa mba sendra nanao fahadisoana hoe mba mananina koa indraindray mba mandainga koa indraindray. Izay lainga kely iny, tsia. Na koa ny hoe mbola olombelona ihany tafinofo aman-drà. Esorina, apetraka ary tsy raisina intsony. Esory izany olona vaovao ianao. Efa lasa ny taloha, apetra ho any ny taloha, Kristy no efa nanavao anao. Olona ianao saingy efa olona ao amin'ny Kristy. Olombelona mitafy nofo aman-drà ianao, saingy olombelona efa manana ny Kristy ao anatinao. Esory avalony ary apetrao tsara, ataovy tsara toerana, tsy ho raidraisina intsony. Ny toetra taloha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Miavao amin'ny Kristy, notafinareo toetra vaovao. Ary eo amin'ny andiny ny faraka ambin'ny folo dia mametraka tsara ny mpanoratra fa miditra ao anaty lasitry ny fiarahamonina vaovao koa isika. Fiarahamonina tsy misy fanavakavahana, tsy misy jiosy, tsy misy barbariana sy kitianina, tsy misy andevo na tsy andevo. Notafinareo toetra vaovao, olona vaovao, ao anaty fiarahamonina vaovao. Izay moa ny dikany hoe toetra efa nataontsika tao anatin'ny fiarahamandinika Soratra Masina izany hoe anthropos. Azafady raha manipika an'izay voambolana fototra izay. Lay ianao petraka ao amin'ny fiarahamonina dia ianao olona vaovao, fiarahamonina vaovao. Ary ao amin'ny andinin'ny fahafolo dia hoe araka ny Kristy, toy ny milaza hoe raha zaitra dia patron zany Kristy, manaraka an'iny. Raha mofo dia lasitra zany Kristy. Zay mihitsy zany ilay tian'ny Soratra Masina ambary eto amin'izao andinin'ny fahafolo sy faraka ambin'ny folo izao. Io ianao manaraka tsara ny bikan'ny Kristy raha zaitra, manaraka tsara ny lasitry Kristy raha hoarina mofo, ary miditra ao anatin'ny fiarahamonina vaovao. Izay ilay fiavaozana ao amin'ny Kristy. Tsy hoe ianao samirery miavao, fa ianao olona vaovao, miditra amin'ny fiarahamoniny olom-baovao, dia ny fiangonana tsy misy avakavaka. Izany ry havana no fiavaozana tsy maintsy ho taratra ao amintsika fiangonana. Olona vaovao araka ny Kristy, ao anaty fiarahamonina vaovao, dia ny fiangonana fiarahamonina araka ny Kristy. Mahasarotiny antsika ny fomba, ny fady, ny fanao tany aloha, ary tiantsika hifikirana mandrakariva. Fa tadidio, rehefa nanaiky hidirany Kristy eo amin'ny fiainantsika isika, dia manjary manana ny toetra ny Kristy, ny fomba ny Kristy, ny fady ny Kristy. Izany ilay hoe araka ny Kristy, ny fiarahamonina araka ny Kristy. Ireo ariavana ny hafatra izay
napetraka ho antsika miainga amin'izao anjara Mofonaina izao. Vonoy tapao tanteraka ny fifandraisanao amin'ny adama ela satria efa manan-karena fifandraisana amin'ny Kristy ianao. Esory avy aloha miaza raidraisina intsony ireo toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa efa miditra ao anatin'ny lasitry Kristy ianao. Efa i Kristy no arahanao, no modelinao, ary indrindra napetrana ao anatin'ny fiarahamonina vaovao dia ny fiangonana ianao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Avery Tompo, ny fanekenay hidiranao amin'ny fiainanay dia mitondra anay amin'ny fifandraisana vaovao lavitry ny adama elanay, ireo fahotana malaky mandavo ny olombelona. Aikoa ny fanekenay hidiranao Kristy eo amin'ny fiainanay dia mahatonga anay anaisitra izay rehetra tsy ankasitrahanao ary anekenay fa olona vaovao, mitafy toetra vaovao araka anao Kristy izay, ianao mihitsy ny modely arahanay. Dia atao velona ao anatinay ianao Kristy ary ho fanehoana ny maha ianao anao, ny fisianay ato amin'ny fiangonana izay fiarahamonina vaovao sady tsara metrana ao anay, ny fisianay anivon'ny fiarahamonina samihafa, ny sehatra samihafa ametrana ao anay araka ny andraikitray tsirairay avy eny amin'izao tontolo izao. Misaotra anao fa mbola eo ianao, tia hakabahana ary hakatoerana feno ao anatinay. Voainay ny fonay, tsy ho mpamangy ianao na mpitsidika fa mpiarahamonina aminay ao anatinay, ao atokantraminay, eo amin'ny fianakavianay, eny eto amin'ny fiarahamonina, ny tany sy ny firenena nametrana ao anay eto amin'izao tontolo izao. Raisina hianjaka ianao mba hiavao ny fiainanay, mba hiavao ny ankonanay, mba hiavao ny fianakavianay sy ny firenenay Tompo. Amin'izany ary no ametrahanay eo am-pelatananao ny fiainanay tsirairay avy sy ny mpiarabelona aminay, mety misy tratriny tsy fahasalamana, hanasitrana ianao ka hanavao ny toe-pahasalamana ny tsirairay. Mety misy tratrany manjo dia ampionana ianao hanavao ny fanantenana eo amin'ny Kristy lay nitsangana tamin'ny maty. Mety misy ny misedra olana dia hanavao ny lalana ianao, hanalalaka indray izany lalana izany mba hijereny zavatra vaovao kokoa ny amin'ny hoaviny. Mety misy Tompo ny manana fikasana dia apetraka eo am-pelatananao ireny mba hiavaozany aminao ary andehanany araka ny sitraponao amin'izay fikasana tsara ao anatiny. Apetraka eo aminao koa ny asa fijoroana vavolombelona ataonay amin'ity tontolo andro ity, eo amin'ny asa, eo amin'ny fianarana, eo amin'ny fikarakarana ara-ankonana sy ara-piarahamonina. Tsarovy amin'ny indra fonao, amin'ny fahasoavanao sy amin'ny fitahinao mananampiampy ireo havanay any amin'ny faritany, any am-pitan-dranomasina, na aiza izy ireny Tompo amin'izao ora sy fotoana izao, dia vangio amin'ny tenim-pahasoavanao. Atambatray ny vavaka amin'ny nampiarahan'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izay nasazy ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny Tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy anareo any ny Tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavana aminareo any ny Tompo ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavana aminareo any ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.